satria concurrent anisan'ny latsaka aho tamin'ny andron'ny rarinay latsaka koa taminazy ka zany hoe ny idirako ny sisorako ny président Andra Joel zay anisan'ny nanoana napanoana amin'ny TGV zany nalany azy io fa tsy tokony holany ary tsy tokony holany mihitsy izy raha tsy tamin'ny amin'ny alalan'ny TGV nitambatra sy ny LRC sy ny Scopol zany tsy misy mpitondràny zareo an'izay dia isorako amin'izareo zany satria eritreretra zareo hoe mba impliqué nareo amin'ny fiarahana mitantana io zany ny fiheverana azy zany dia naniky aho ary meky tokoa satria na dia nalahelo aho zao noho ny hoe mazao anatin'le mba namana allié ny TGV kanefa dia nimena olona hafa le izy ary tsy nilazaina akory tamin'le izy zany na raha ina moa no problemiko raha ohatra malazaina sy niangaviana hoe mampety zavatra dia zao fa nampalahelo aho fotsiny za tsy nilazaina zany niangaviana zany hoe zao ianaovantsika azy ka nefa raha jereko dia marina le eritreritrin'ny président mba hoe mba impliqué zany izy ao amin'ny ataontsika hoe ao amin'ny fiarahana mitantana nefa zavatra nataony tatoato zany na tamin'ireny tery amin'ny evoloha tamin'ny nandritry ny fampiarabana reny dia fa tsy tokony nataony reny misy toerana tokony hanaovana azy tsy nandritra n'ireny fotoana reny satria voalohany fanaovana tsinotsinon'olona nanasa ny tena zany ary fampiarabana le izy teny fa tsy ary fanafitoina tsy fanafitoina ny diety nanafitoina ny mpanasa zavatra ohatran'ireny azo ny atao nivoaka teo nanao point de presse izy nanao conférence de presse zay heviny zany fa satria nahateo azy dia maro an'iny mpanao politika za koa afaka miteny nandritra n'ireny fotoana reny mampanao politika azy zany mba matianina koa fa kosa hoe mahateo azy tsy maha-président ny ovasy raha valamanana azy vaoko fantany fa maha-président ny CT azy zay indrandray anjara fitenenana zany officiel ka tsy tokony nataony reny tenireny hoe ho avy ho tonga ny manambara anareo zay fa ho avy raha valamanana ny zany tsy tokony tenina hoe manafitoina ny mpanasa zany tsy manafitoina ny rehetra zay tonga teny voarakorako izy tamin'izay tiray koa zany amin'ny fitaritan'ny olona ry Kalamanjana ty izy dia tsy fantany fa izy ny président CT tsy izy mihitsy nitarik'olona zany andeha anakorontana ny tany sy ny firenena fa matoa izy natao ao anatin'io ao dia misy dikany ary misy dikany koa nahalany azy zay izy aza mihevitra izy fa hoe firy moa zareo aza mihevitra izy fa dia hoe nitanjany nahatonga azy io sy namaran'isy izy tao fa matoa zay io nandefitra ary za dia nisaotra azy tamin'ireny fotoana enandaniana ny amnistie reny na nivoaka aza reo namany dia izy nitarika ny fivoriana dia isorako azy mihitsy misaotra président fa na dia mivoaka reo namanareo azy zay moa ny fomba ny démocratie tsy olana zany fa ianao kosa dia nijoro ny maha-président anao tsy mivoaka niaraka tamindreo ny zareo anao fa nitarika ny fivoriana hatramin'ny farany ka isoranao fa toy izy le izy io zany le izy nefa izao malailay finosana zany izy amin'izao fotoana izao ka izay zany dia mba ametraka azy eo amin'ny rail izay zany satria azy heveriny fa inamovible izy na tsy azo ongana ele izy ampitandrana azy zany zay voalohany indrindra hoe mampitandrana anao zay fa za mihitsy niteny zany io fa misy dikany matoa zay tsy mikirimba amin'izao fotoana izao na ireny fotoana tamin'ny fotoana naovany an'ireny fitenenany ratsy teny iavoloha reny efa sosotra ny CT rehetrarehetra efa hoe aombatsika io fa tsy izy io ka mbola mampitandrana azy zay satria tsy nitoerana izaho hoe concurrent ka tahita soloana azy amin'ny toerana io zany zaho miankina amin'Andriamanitra ny fiainako manontolo ary apetrako amin'Andriamanitra zany matoa tsy aderaka amiko iny dia mbola tsy sitrak'Andriamanitra ary mbola tsy tonga fotoana zay andaharany azy ka tsy hanao forcing zany hoe andeha ilavaniny aminy aho hanongana azy kanefa kosa samy tompona andraikitra zany zahay mba irosoany ty raha ty any amin'ny tena fifidianana ka fanakorontanana no ataony fa tsy resaka zavatra hafa dia mialatsiny aminazy zay fa mora aminay no manongana azy eo ary ireo lavitra izy aza miala eo
satria araky ny volazany tondro zotrany de tsy misy nanao soliana io tsy nanao soliana io tsisy olona afaka miboycotté zany fitorany le processus zay efa nirahana nanao salany par exemple salany ety izy ny mouvance Ratsiraka sy mouvance Zafelbera na eo reo na tsy eo reo defa mandeha foana ny raha fa raha tahiditra izy dia mandray machine ny padiarana ka aminay zany dia andraisana fepetra ny président io raha mbola anao zavatra ataonao ary anaovanay mihitsy izy ary terenay izy anao déclaration officielle na izy hiala tsy ho président na izany izy mbola anohy ny fihetsikiny io de miala tsy ho président io na izy hoe mbola anohy foana zany izy mianay fotoana hoe zao ny fotoana naovanao démission na fotoana hijanonanao amin'ny fihetsika ataonao io zany fa tsy mendrika azy zany le fihetsika ataony zany ka nena mbola anohany zany fihetsika zany ary miatsy mihitsy andery zareo fa na de ny tenanay zao aza de voatonona vo hoe andao fa atao sary kapandrina reny ohatran'izay zany mihitsy ntikavina moa tsy misy voninahitra le resaka hoe lasa mifakitory daholo zao tontolo zao e miresaka an'izany zao ianao de efa mietrehitra hoe so de hisy hitory ianao atsoatsy amin'izany zavatra resahanao zany satria rahantsika mahita na ny mpanao gazety zao na ny mpanao politika misafisafiritaka ihany tsy resaka eny azontsika resahana ihany ngamby olana ray io ty fitorinana télévision sy radio ho an'ny mpanao politika sy mpandra raha ty ahoana fahitanao azy satria ianao zao miteny zany de ohatra mieritreritra so de sanatria ihany koa lasa hisy anenjika ihany koa ianao ao aorianao zany eny tiako lazaina tsy resaka fitoriana amin'ny tribunaly zaho vonona hiatrika amin'izany inona moa ny ratsy nataoko na inona ny teny ratsy nataoko olona mananaja olona zany fa ny resaka menasy aza mahazo anay hoe de atao sary kapandriny atao otage voalohany moa olo-kafa no atao ohatran'izany fa tsy zaho zany zaho olona mametraka ny fiainako manontolo amin'Andriamanitra ka zaho zany dia zaho moa aiza hitan'izareo ny toerana misy fa raha ohatra ka zany eritrery de mivia ty an-tranoko de mifankahita eto zay fa tsy saingy hoe zao foana ny zavatra atao zany raha eo ne raha atao amindreo le izy de sanany hoe loza iny moa natao teto nataon'ireo Valomanana mba tokony mifantany tamin'izy nitondra teto tsy mahazo mivorivory ny olona tsy mahazo maneho hevitra ny olona saboriny ary izany na tonga ny montage dossier anamborana azy fa ina moa nataoko tsisy nataoko ane tsisy ratsy nataoko ane fa de nanaovana montage fotsiny natao hoe karazana dossier de droit commun de zay de hoe zay ny nanaovana azy zany zavatra nataony io zavatra ataony io zany mihoatra nohony io zavatra nataony satria zavatra tsy ny olona zay mivorivory na maneho ny heviny de tadiavana dossier zany de ngadraina ka raha aminazy izy am'izao fotoana zao indrindra fa misy rariny sady isorako ny général Ravalomanana mandray ny andraikitry ny tsara mihitsy zany ary ny maramila mandray ny andraikitry ny zany satria fa leoany ny vahoaka ary mitarozaka ny raha ka raha mbola fikorotana an'ino atao na hoe anongampanjakana na hoe ny maramila koa ny hitondra de iveriko fa karazany créer crise ao anatin'ny crise dray koa de zany le izy ka ny zavatra tadiavinay anan'izay le zasy zao de tonga ingakaingana ny ataontsika hoe ny avitany ingakaingana ny fifidianana mba ialana raha ohatra tena tia tanindrazalamarina zareo de tokony atao zay vitany ty andiana ny fifidianana nefa reo milaza fa mahasaky tsy matahotra ny fifidianana nefa manakorotana zany indrindra nisy tomako netetry zareo ny mouvance Ratsiraka sy mouvance Zafelbera mba midiry re fa zalany andro amin'ny resaka kritika fa na izaho zao de mahita tsy fitezan-javatra kanefa ka afaka mandefitra ary tsy président Andra Julian ny tompony andraikitra amin'ny tsy fitezan-javatra zany mahafaly anakavy nazako anareo ny hoe mahita nio 100 millions de dollars zay mba azo amin'ny finarahana ferany solala io tsy mahafaly any hoe fa nefa kosa lanjalajaiko ny zavatra rehetra zany hoe tsy zany no antaoko isakana ny fisotry ny raha zany ka elanan'izany de andao atao ny fividianana mangarara dia anjara zay natomby ndray malala hoe tsy tokony mety zao na mety zao eo le izy ka mitaonan'zareo zany mba tsisy le fanakorotana mba tsisy ny fanakorotana
fa tsy zany ny solution amin'ny firenena ty raha tena tanindrazana marina zany iay olona avory zareo any lazako anareo fa tsy te fidin'ny olona ny ndeha iny fa olona vokarama aby io 25 000 mihina azy ary fomba fanaony zareo raha fa misy ataontsika hoe amin'ny communauté internationale tonga na misy ataontsika hoe fivorina le sommet any ivelany any na eto zany momba ny raha rano Madagasikara dia manao démonstration zany fa eo zareo fa zay dia mahazaka olona reo zareo tsy mba mitovy zany tsy ampitovizy mihitsy la Valmanana ny fihetsikiny sy ny fihetsikiny Ratsiraka président Ratsiraka président Ratsiraka aloha natoa dinin'olona ny zavatra nataony dia izy nahalala olona mijanona tany izy ka raha avelan'olona heloka izy amin'izao fotoana zao dia everiko fa tsy hitako zay problème anariny zany fa ty hoe tsy maty voalavo kibo tsy malala olona zay le izy tsy mba mahay mipetraka izy mba angoran'olona azy zany satria zanaka malagasy izy fotoana tsy maintsy atovavana eto zany satria tsika koa kristiana ny gabeazantsika sy mivavaka na silamo azy na ino hoe mamela heloka zany za zao dia mamela heloka azy amonjaha ratsy nataony azy zany aterinao any antsefa izy fa ka ary olona vela heloka any izy io dia olona mba maneky ho vela heloka koa fa tsy manao zay ina ty zay mbola manao ny abibiny izy no sady tsy mba mahay mandefitra zany fa arakaraky ny amelanao heloka azy mahalava ny vavany na ny raha ny mahabe ny resaka ataony zany ka amiko zany dia mamela heloka azy aho zaho voninahy tsy amin'ny zavatra nataony tsy nety tamiko zany fa kosa za tsy maniry an'izany izy tsy maniry tsy afaky hisolo tena mihitsy aho na miteny an'iny azy o ka azava ny resaka satria